dia faly indray ny tenako miarahaba anao zay miaino sy manaraka izao fandarana izao. Ramatoa Hery Daniel, mpitandrina ny fiangonana Refy France, no mizara aminao indray ankehitriny fahamarinana zay hitondra fahagagana, hitondra fanafana, hitondra famonjena, ampiova ny fiainanao. Afaka niova ny fiainanao satria sitrapon'Andriamanitra izany. Ao am-pon'Andriamanitra ny ampitsimbadika ny fiainanao amin'ny fahatsarana ary nitondranao amin'ny voninahitra mankamy ny voninahitra. Dia izany indrindra no anton'izao fandaharana izao, izarana fahamarinana, hitondra fanafana sy fahagagana ary fiovana eo amin'ny fiainanao. Tenin'Andriamanitra zay tiako zaraina indray ankehitriny dia ao amin'ny Korintianina 1:3 dia ny 9:10 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe: moa tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Fanambarana lehibe izany. Fantatrao ve fa raha mino an Jesosy Kristy ianao ary nanolotra ny fiainanao azy, dia izany no fiantson'Andriamanitra anao. Tempolin'Andriamanitra ianao, tempolin'Andriamanitra ianao ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinao. Zava-dehibe ny andrenesanao izany indray ankehitriny satria izao ny antony. Ny fiainantsika ety an-tany dia be dia be ny zavatra izay mifamaofao manahirana. Ny fiainantsika ety an-tany dia misy ady sarotra indraindray zay tena ilana famonjena avy amin'Andriamanitra ary ilana ny fampahirezana avy amin'Andriamanitra. Eto anefa dia maneho amintsika ny tenin'Andriamanitra fa ny fanan'Andriamanitra dia tena ao anatinao marina ary tena ao aminao, tena tempoliny ianao, zany hoe miepozeny fanan'Andriamanitra toy izao zany ny fiainanao raha ny tena tokony ho izy. Zany hoe tena ao anatinao. Araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe raha misy tiaka mitandrina ny teny koa Jesosy dia ho tia azy ny ray, ka ankao aminy izahay dia honina ao aminy. Zany hoe vokatry ny finoantsika an Jesosy dia fanekentsika azy teo amin'ny fiainantsika, ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika ary ny fitandremantsika ny teniny dia lasa fonenan'Andriamanitra isika. Mandendehany amin'ity atao hoe lalana isan-karazany ianao zany manomboka izao dia tadidio fa fonenan'Andriamanitra ianao. Ao amin'ny Efesianina izy 2:2 manomboka amin'ny 9:7-10 ka hatramin'ny 9:12 dia izao ny ambarany hoe: tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompo tany piray lova amin'ny olona masina, ankohonan'Andriamanitra, fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Zava-dehibe zany ry havana. Mba efa nieritreretinao ve matory amin'ny alina ianao dia izany manao anao, fonenan'Andriamanitra ianao. Ao aminao zany ny adresin'Andriamanitra. Moa misy mahafantatra ny adresin'i Jesosy Kristy? Nafony tetỳ an-tany ara Jesosy dia tsisy nahafantatra ny adresiny. Fa androany ny zavatra mahafaly lehibe izay tiako ampifantarina anao dia ny hoe raha mitoetra ao amin'ny Kristy ianao, mitazona ny tenin'Andriamanitra ianao, mitandrina izany ianao ary tena miorina ao amin'ny tompo ny finoanao dia fonenan'Andriamanitra ianao. Ao aminao ny adresin'Andriamanitra. Halleluia be zany ry havana. Ary tsy vitan'izany ihany fa tiako indraiky no mampatsiahy hoe ao amin'ny Romanina 5:9 dia ny 9:12 dia milaza Andriamanitra fa ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa mpandovan'Andriamanitra isika, piray lova amin'ny Kristy isika, mpakahala ny fahotana isika, tsy tia maizina intsony ny faharatsiana isika. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika hoe isika ny tompon'ny fandresena raha misy ny ady. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika hoe isika dia tsy manan-java-mahory amin'izao fiainana ety an-tany izao ary ao mibadika izao fiainana izao ihany koa dia manana ny lanitra izay holovaintsika ary ny lanitra no fonenantsika. Ny fanahy dia miara-milaza amintsika hoe ianao dia ambony noho ny fanapahana rehetra sy ny anarana rehetra izay tononona, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa ny amin'ny ho avy koa, satria lay Kristy izay ambony noho ny anarana rehetra.
miara-miafina, niara-napetraka aminy, miara-miafina aminy ny fiainanao. Ny fanahy no miara-milaza amin'ny fanahintsika fa ny fanjakantsika dia any ambony. Ny fanahy no miara-milaza amin'ny fanahintsika fa isika dia niara-napetraka amin'ny Kristy any an-danitra, eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra iray. Any ny fiainantsika miara-miafina amin'ny Kristy. Raha iseho fiainantsika dia hitovy endrika aminy isika. Ho hitantsika izy hoy Jaona na any amin'ny Jaona voalohany toko 7 dia izay tena endriny tokoa. Ny fanahy no miara-milaza izany amin'ny fanahintsika. Ny fanahy no miara-milaza izany amin'ny fanahintsika. Fampandresy isika. Mitantana antsika amin'ny tanakavanana fahamarinany Andriamanitra ary momba antsika izy ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ny fanahy no miara-milaza amiko sy aminao, miara-milaza amin'ny fanahintsika fa isika dia mampifahadiran'ovana ny Satana ny fisitsika. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa isika dia fampitahorana ho an'ny Satana, fampiroroana ho an'ny Satana. Ny fanahy dia miara-milaza amintsika fa isika efa nampanikena ambany tongotritsika ny zavatra rehetra. Mandehandeha eny amin'izao tontolo izao isika, anatanteraka iraka, anatanteraka baika, anatanteraka ny amin'ny antony namoronan'Andriamanitra antsika, dia miara-milaza amin'ny fanahintsika ny fanahy masina, miara-milaza amin'ny fanahintsika ny fanahin'Andriamanitra hoe isika dia mpiara-mandova amin'ny Kristy. Zava-dehibe ny andrenesanao izany androany. Tonomboko amin'ny fiainanao androany ny faherezana, ny fahombiazana, ny fandresena satria ny fanahy no milaza fa anao izany. Raiso izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika, saotra an'Andriamanitra ny amin'ny fanahy izay monina ty anatintsika ary ravoravo aminy isika ny amin'ny fanahy masina izay manaiky antsika ho tepolony. Miaraka hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny teninao izay manazava aminay indray ary mampafantatra anay ny mahatepolony fanan'Andriamanitra, mahatepolona ho anay marina. Izay tokoa ny adresinao Jesosy eo ary izahay dia fonenanao mandrakizay, fonenanao amin'ny fanahy, fonenanao Andriamanitra tsara. Misaotra fanahy masina ny amin'ny fiasanao mahagaga, milaza aminay isan'andro fa zanak'Andriamanitra izahay, mpandovan'ny lanitra izahay, tompony fandresena izahay, tsy manan-java-mahory izahay, miadidy tsy miandraikitra anay Andriamanitra, manoatra noho ny mpandresy izahay ary izahay dia fampitahorana ho an'ny fahavalo mandrakizay. Miororo tsy mahajany eo anatrehanay Satana sy ny asany satria ny fanahy no miara-milaza amin'izao tontolo izao fa izahay ny tompony fandresena. Misaotra fanahy masina tsara, misaotra Jesosy Kristy, misaotra Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.